Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe izahay roa. Izahay roa taloha tsy nifankafo, ankehitriny nefa toa ny saradro. Tena hafahafa loatra mantsy ilay fiarahanay taloha, ka izany no nahatonga anay ho afa-po. Nahitana nahafinaritra ihany loha na dia izany, no sady nazahoana traikefa hatrany. Fifankatiavana azo lazaina nisy, fankamaroan trangany seho toa namparary nify. Nifanampy izahay roa tamin'ny fotoana niarahana, ka tsy azo lazaina nifanimba fa mba naneho ihany ny hasambarana. Kanefa noho ny taty aoriana, mety tsy izy angamba no mbola anjara na hoe olo tsy tiana, fa ny fiafarana dia samy niparitaka izahay, na koa amin'ilay fomba fiteny manao hoe barakay. Nefa ne toa n'ilay ihany ny fiarahana, kanjo dia izao no faranana amin'ny fisarahana. Tsy voasakana mihitsy ireo karazana destination. Eny aza fa na dia miezaka mitady solution, aza hadiny fa misy ireo destination finale. Fa ny nahazo anay roa tia kosa anisany hita eo anivon'ny mondialisation globale. Tantara sisa no mipetraka, ny zava-bita izay efa betsaka, tsy vitany nisy fotsiny sy nandalo, fa mba noarahana fankahirezana sy tsodrano. Tsisy fiomanana fa tampoka daholo ny trangam-piseho. Ny fiatomboan'ny fiarahana io sy tena ampafantariko anareo, koa mahaiza ny mifankatia rehefa miaraka, ka rehefa ao anatin'izany mila ilaina ny mifanaraka. Efa toa ranom-bary raraka ny aminay iny, ka leo avela ny lasa momba ny lasa fa mampisy laginy. Fiainana tsara sy vao no amafisina, fa ny fiarahantsika efa tsy mila tohizana. Mahatsiaro ihany izaho ny taloha na dia izany aza, ireo disadisantsika roa sy fifankatiavana, izay fa toy ny tsy ho ritra, satria nahitana ny fitiavana tena masiaka. Nifankazo ampo-tanteraka izahay tamin'ireny, noho ny mbola tsy nahafantarana ireo tsy lasa sy ny tsy mety, sady toa nety izany no natao rehetra, ka mila hitovy amin'ny tsy mpivaky-loha ary dia nanao fiaina mbetaveta. Izany daholo no efa nolalovanay, sady tsy mba nifankafoy ka lasa roa no iray. Nahatsapa ny songadina ary fo ny fameno, natao anatin'ny andro mazana mba nanamaivana ny halahelo. Ny fanahiny ihany sy ny fampitsesitsesitra, niaraka foana maraina, atoandro, hariva, tsisy masoandro niletika. Misy fiafarany avokoa nefa ny tontolo, na ny tsara sy ireo ratsy izay mifono. Aleo tohizana ny heverina fa mety, satria raha ny mahakasika ny zahay roa dia nahitana ireo lesoka izay tsy naharitra kanefa toa tsy vetivety. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga.